Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifareno iaravantsika ry havako malalatra tiky alatsinainy fa 2 ny volana jona ity. Ny mofinaina zay voalahatra ao atsika dia ny salamo fa 5:30, salamo fa 5:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 1:20 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Salamo fa 5:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fa 1:20. Avia aoka isika iobo an Jehova, aoka isika anao fefifaliana ho an'ny vato lampy famonjenantsika, aoka ankeo anatreny amin'ny fiterana isika, aoka anao fifaliana ho azy amin'ny firana isika, fa Andriamanitra lehibe Jehova ary mpanjaka lehibe ambony Andriamanitra rehetra izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina, fa izy nanao azy ary ny tany maina dia noforoan'ny tanany. Avy ka aoka isika iondrika iankohoka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehova mpanao antsika, fa izy no Andriamanitsika ary olona fiandriny sy ondry tandremana isika, enganeka hoenonareo anio. Ny feno manao hoe aza manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany anefitra, izay nakany ny razanareo fanahy ahy sy ny zana-toetraina dia efa hita ny aza ny asako. 4 taona no nahamona aminahy tamin'izany taranaka izany ka izaho olona maniasi amin'ny fony izy ka tsy mahalala ny lalako, ka dia nianina tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Ray masina manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Salamo fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra ity salamo fa 10:30 ity, saingy manana tranka manokana izy amin'ny mahasalamo fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra azy sakina kabeazan'ireo salamo hitantsika manomboka aty amin'ny fahazato teo ina dia biribe ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Saingy ity eto am-piaratanantsika ity dia manokana amin'ny lafiny hoe mitodika amin'ilay Andriamanitra izay mahay ny zavatra rehetra, mitodika amin'ilay Andriamanitra izay notsinjarainy mihitsy ny hoe namboatra ny tendrombohitra, namboatra ny ranomasina, namboatra ny tany maina, lehibe noho ny mpanjaka rehetra, lehibe noho ny mpanjaka rehetra ambonin'ny tany. Asehon'ilay mpanao salamo izay fahalehibiazan'Andriamanitra izay ka mendrika hoderaina sy omena voninahitra. Fa ny faharoa izay mampiavaka azy dia izao, asehon'ilay mpanao salamo lay fahalemen'ilay olombelona, asehony ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ary asehony kosa ny fahalemen'ny olombelona, lay olombelona mivadika amin'Andriamanitra, lay olombelona tsy mahatoky an'Andriamanitra, lay olombelona miova, lay olombelona izay mafy ho ny andininy fa 9 sy ny 10, lay olombelona mafy ny iodina hiala amin'Andriamanitra mandrakariva. Noho izany dia eto ny toetran'ilay salamo dia ampifanatrehiny ilay mpanao salamo lay fahatsaran'Andriamanitra, lay fahalehibiazan'Andriamanitra, ampifanatrehiny amin'ilay olombelona mpanota, lay olombelona tsy tanteraka, lay olombelona ratsy tsy mendrika akory ahy. Kanefa ao anatin'izay fifampifanatrehana izay dia asehon'ilay mpanao salamo fa tsy manakana velively mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra. Asehon'ilay mpanao salamo fa tsy voasakana zany toetran'ny olombelona izany ny famindrampon'Andriamanitra. Asehon'ilay mpanao salamo fa na tsy mahatoky aza ny olona, mivadika ny olona, miala amin'Andriamanitra ny olona, ratsy ny olona, dia Andriamanitra kosa tsy niova mihitsy. Tsy niova mihitsy Andriamanitra fa eo mandrakariva. Mazava ho azy, marina fa misy teny ato manao hoe efa tofoka taminareo mihitsy, hamona aminaina taminareo mihitsy. Marina fa miam'izany andininy 7 sy andininy 10, fa ny tiany lazaina dia ny hoe
tsy nitoetra an'Andriamanitra loatra fa nitoetra ny olombelona zay miodina miala amin'Andriamanitra ka tsy akasitrahan'Andriamanitra fa lay mpanao salamo eto dia manandratra izany toetra mahatokin'Andriamanitra ao anatin'ny toetrantsika olombelona miova miala tsy tanteraka zany fa ny faharoa zay asehoan'ilay mpanao salamo anatin'ilay hoe fampifanatrenina ny toetran'Andriamanitra sy ny toetrany olona de zao lay olombelona mpanota kosa nefa eto lay olombelona tsy tanteraka eto de zao io fa manatona an'Andriamanitra midera an'Andriamanitra ihany ao anatin'ny fahalemeny ao anatin'ny tsy fahatanterahina na de malemy aza lay mpanao salamo eto na de malemy azy sika na de tsy tanteraka ary sika de tsy manakana atsika tsy hanome voninahitra an'Andriamanitra Andriamanitra manatona atsika manakaiky atsika manaiky ny resaka amitsika itsika kosa na de eo aza ny fahalementsika dia misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra koa votoatiny lay salamo arak'izany dia ina no afatra hoentina ampahiresana anao voalohany indrindra de zao ity zany dia azo fitinina amin'ny hoe ny hira ny mpanompon'Andriamanitra ny hira ny mpanompon'Andriamanitra satria tononkira mihitsy ity salamo fa 10:10 eto amin'ny liturjia jiosy de tononkira ity salamo fa 10:10 ity ina ny hira ny mpanompon'Andriamanitra am'izao fiandohan'ny herinandro zao de zao ny fanekenao ny fahalebiazany io Andriamanitra ny fanekenao fa aoka hoiranao mamakivaky ity herinandro vaovao ity hoiranao ny fahalebiazan'Andriamanitra am'ity herinandro zay migadona ity isika zay volana jona moa itsika zao de ao anatin'ity herinandro itsika ny mankalaza ny fetim-pirenena ary aoka ho tsapatsika ao anatiny zany fetim-pirenena izany ny fahalebiazan'ny Andriamanitsika ny fahalebiazan'ny Andriamanitra ny Baiboly fahalebiazan'ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompo fa nitondra atsika sy mitondra ny firenetsika izy afaka miteny mihitsy sika tahaka ity salamo ity manao hoe eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany azy ny tendrombohitra hafa azy ny ranomasina azy Madagasikara no zany dia mahazo matoky isika ny fahalebiazan'Andriamanitra lehibe Andriamanitra tsy hoe satria nahary zao rehetra zao ihany izy ka tokony ho irainao ny fahalebiazany fa famindrampo Andriamanitra mandrakariva ny famindrampo dia everitsika ho fahalemena indraindray hoe amindra fo fe maninona moa no amindra fo ny tena nge malefaka ny tena nge zao amindra fo ahoana moa fa izao ny famindrampo de mariky ny fahalebiazana ny toetra mahay mamela ny toetra mahay mamindra fo de taratry ny fahalebiazana taratry ny fahambonina taratry ny fahatsarana ny fahaizana mamela iloka ny fahaizana mamindra fo de tena taratry ny fahalebiazana ary zay matoetra an'Andriamanitra azy ary izay manana an'Andriamanitra tahaka anao de manan'izay toetra mamindra fo zay tsy azo iainana ange ty tany ty raha tsy eo ny famindrampon'Andriamanitra tsy azo tsika iainana ty tany ty raha tsy eo ny famindrampon'Andriamanitra satria zao tontolo zao no efa nanota no zany de mindrika ny fahatezenan'Andriamanitra fa saingy noho ny famindrampon'Andriamanitra de manjary azo iainana le tany ary zay famindrampon'Andriamanitra zay manjary tonga famindrampon'ny mpanompon'Andriamanitra de lasa azo iainana le tany io famindrampon'Andriamanitra io aza eritreretana hoe najalon'Andriamanitra ho azy samy rery tsia fa io famindrampon'Andriamanitra io manjary famindrampon'ny mpanompon'Andriamanitra de azo iainana le tany azo iainana izao tontolo zao na eo aza ny karazana mafisam-pon'ny olona de zao tsapanao eny am-pandehanana eo ihany fa ny famindrampon'Andriamanitra de eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra zany hoe be dehibe ny olona hitanao manana famindrampo noho ny fahasoavan'Andriamanitra ireny noho zany dia midera an'Andriamanitra isika noho ny fahalebiazana noho ny famindrampony fa indrindrindrindra de zao izy mitondra zao rehetra zao hoy izy manao hoe eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany zany hoe ny zavatra sarotra indrindra azy ny fitantanana izao rehetra zao de eo an-tanan'Andriamanitra
zava-miafina lehibe ty tenin'ny mpanao salamo ty hoe eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany zany hoe eo ampelantanan'Andriamanitra ny fitondrana izao rehetra zao tsy votsitra eo ampelantanan'Andriamanitra akory ny tantarana zao tontolo zao na eo aza mampanotatsika no zany de miako amin'ny lafiny zavatra faharoa zay hoe ny hira ny mpanompon'Andriamanitra izay rehefa avy miderin'Andriamanitra ianao makivaky terinandro ty de zao tokony mandeha ho azy aterak'izay fideranan'Andriamanitra izay tokony ho aterak'izay fideranan'Andriamanitra izay ny toe-po mahatoky ao anatitsika ny toe-po mahatoky tsy voasakany ny mety ho fantatsika ho fetratsika isika de maka misy mpanompon'Andriamanitra nde ataotsika hoe maromaro Mosesy ohatra na tsapany fahalemena izy ny hoe za Andriamanitra ve no antsoinao anompo anao irahinao enao ty Andriamanitra lehibe de lehibe tsisy fahagagana tsy hainao de za bitika kely tiako ve ny irahinao za ara-badalela za ara tsy mahay miteny za ara tsy mahay mandahateny fa maninona koa no irahinao Andriamanitra zany hoe misy fotoana tena hatsapatsika mihitsy ty fahalemetsika ity rehefa tsapatsika ny fahalebiazan'Andriamanitra tsaroantsika tsy Mosesy ihany fa tsaroantsika Isaia boky Isaia mpaminany toko fahaenina nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra tao amin'ny tempoly izy hoy ny filazana manao hoe ary hitako ny fahamasinan'Andriamanitra hitako ny fahalebiazan'Andriamanitra nebanebany akanjo ny ara nameno ny tempoly hitako ny anjely hoy Isaia mpaminany ary rehefa nahita izay fahalebiazan'Andriamanitra izy de tahaka ty salamo fa ty amin'ny 20 ty tsapany ny fahalemena tsapany mahakely azy ary io mifamatotra mandrakariva raha vantany vao mahita ny fahamasinan'Andriamanitra ny fahalebiazan'Andriamanitra itsika de tsapatsika mandeha ho azy ao anatin'izay ny fahatsapatsika ny fahakelezantsika sy ny mahatsinitsininatsika fa matoa ny olona anankiray mirehare matoa ny olona anankiray mihevitra ny tena no feno matoa ny olona anankiray mihevitra ny tena no tsara de zao tsy tsapa tsy hita ny fahalebiazan'Andriamanitra miafina aminy ny fahalebiazan'Andriamanitra tsy hitany jambany masony fa rehefa raha vantany vao mahita ny fahalebiazan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika isika de zavatra tsapatsika dia mahabitika azy kely atsika tahaka ny tenin'ny Joba manao hoe zange de bitike zay moa ny tena mahadika azy ao ary bitike sy tsinitsinina akory de mibaboka eto anatrehan'ny vovoka sy ny lavena afaka malala hotsika manao hoe itis alamy fady amin'ny 20 ity de mihira ny fahalebiazan'Andriamanitra fa mihira ny fitaomanantsika hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra amin'ny tsy fatanterahantsika hitatsika eo anatrehan'ny fahalebiazan'Andriamanitra ny mahatsinitsinina atsika ka mihika tsy voasakany zany sika de mihira ny famindrampon'Andriamanitra dia eto ara de mitao amin'ny tomposika revako malala tsy ho kivy ao anatin'izay mety ho fetratsika fa anatonan'Andriamanitra amin'ny fanetretena makivaky terinandro vaovao itenao revako malala dia aoka anana zany fanetretena izany hanana ny finoana sy ny fahadokina amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa anaiky ny fanetretena koa fa ny Andriamanitra ao de tianao ny Andriamanitra ao mahafantatra anao mihoatra lavitra noho izay afantaranao ny tenanao mahafantatra ny fetranao izy de mitaonanao hibebaka ary eto Andriamanitra tsy hoe tsy manadino akory Andriamanitra satria mantsy amintsika ny dikany hoe mibebaka de miverina amin'Andriamanitra de Andriamanitra manadino ny devolony tsy manadino mihitsy fa mimpangalavatsy izy farany fa Andriamanitra mikosoka ny fahotany olona fa eto Andriamanitra sanatria tsy hoe nanadino Andriamanitra raha nampahatsiaro ny hoe 20 taona namonina amin'aina tamin'izany taranaka izany tsy hoe tsy adinon'Andriamanitra akory lay izy fa misy fotoana ampatsihivanaN'Andriamanitra ny tantara ndraindray adino ny tantara ary zay ny lafin-jahatra faharoa mankalazan'Andriamanitra isika ny 2 jona misoran'Andriamanitra noho ny izany anomezana antsika ny fahaleovantena izany de indraindray adinontsika ny tantara
avy aiza moa ty fireneny ty nafahan'Andriamanitra, avy aiza moa Madagasikara ny sotonon'Andriamanitra niala tao anatin'ny fanontolo-tsampy, sotonon'Andriamanitra niala tao anatin'ny fanotrana sy ny ady saritaka, sotonon'Andriamanitra niala tao anatin'ny fanjanahantany. Dia mampatsiaro ny tantaran'Andriamanitra eto, tsy hoe tsy manadino Andriamanitra fa mampatsiaro ny tantara mba hisaorantsika n'Andriamanitra, mampatsiaro ny lasa Andriamanitra mba hafa tsy hanadinotsika izany ka tonga tsika raha manadino azy de manjary lasa mirehare mihevitra hoe tonga am'izao toerana zao de noho ny herin'ny tenana ny fahatanjahana de apatsiahivon'Andriamanitra hoe tandremo tsara fa tamin'ny lalan-davitra ny diavina de teo Andriamanitra. Lefako herinandro isaorantsika n'Andriamanitra noho ny tanindrazana ity herinandro ity. Ny hiranao de zao hoe misaotra Andriamanitra fa tia anay ianao, nanafaka anay. Ary izay tsy tian'Andriamanitra ho adintsika mihitsy, izay tanana mitsotra izay. Misy ao misaotra masina manao hoe ny voninahy ohatry tsy omeko ny hafa. Ny dikany teny hoe ny voninahy ohatry tsy omeko ny hafa. De izao ndraindray ny fahombiazantsika, na ny famirapirantsika, na ny fitahina eo amintsika, na ny vokatra tsara eo amintsika de ndraindray tsy atolotsika n'Andriamanitra fa omentsika ny hafa. Zany hoe lasa ny hafa. Raha ataontsika hoe ny hafa io de mety ho zavatra, mety ho rafitra, mety ho ny tenantsika no ementsika voninahitra fa tsy Andriamanitra. De iny le mitenen'ny tompo manao hoe any voninahitra tsy omeko ny hafa. Zany hoe ny voninahitra Andriamanitra de zao azy ihany. Ka de mampatsiaro ny tantara Andriamanitra mba tsy hanomezantsika voninahitra ny hafa, na tsy hanomezantsika voninahitra Andriamanitra ho an'ny hafa fa ho azy rery ihany. Le afako vaovao ariny herinandro. Inona ny toe-tsaina mifalia, manomeza voninahitra n'Andriamanitra de matoky azy fa tsy miova ny herin'Andriamanitra. Ny herin'ny olombelona mety miova araka ny taona, mety miantitra, mety mireraka fa izao ny herin'Andriamanitra tsy miova de apetrao aminy ady tsara. Aza donona ny tanan'Andriamanitra mampandresy ianao, aza donona fa ny Andriamanitrao eo akaikinao lay tsy miova omaly zanio ary mandrakizay ary mbola vonona ny hitondranao ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Ivavakisika. Tompo am'soranao zay noho ny amin'ny salamo zay nomenao anay, zara-mofinanao anay am'ty fiandohan'ny herinandro ity. Salamo zay itomanao anay atsiaro ny fahalehibiazanao, ny fahatsaranao, ny herinao sy ny fahefanao. Ianao mitondra zao rehetra zao amin'ny fahendrena. Vaovao ny herinandro tompo, herinandro itsenanay ny fahatserovana ny fahaenina amby enimpolo taona ny fahaleovan-tena. De mampatsiaro anay ianao ny lalandavitra ny diavin'ny firenena. Misaotra tompo fa nanafaka ianao. Misaotra fa nitahinao. De taio tompo ny tanindrazanay. Taio mba atsiaro mandrakariva fa tsisy Andriamanitra tahaka anao. Lehibe ianao, tsara ianao. Ianao n'Andriamanitra ny mpanjaka rehetra. De mivavakizay tompo. Taio koa ny isan'andronay, taio ny tontolo andronay anio. Ho tontolo andro hifalianay ary hiasanay amin'ny fitiavana. Ho tontolo andro hanehoana ny fijogona vavolombelona fa lehibe ny Andriamanitra. Lehibe ny Jesoa anay. De diovy ny fonony tompo mba hanananay fiadanana amin'ny fanomponanao. Jereo ireo marary Jesoa. Jereo ireo manana orana tompo. Jereo ireo manana ady am-panahy. Taio mamakivaky ny fiainana isan'andro. Amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.